Ndahoaritsika isotra an'Andriamanitra ny fotsika rehetra. Iteny amin'ny Tompo ao anatin'ny fanahy mivavaka. Mila miverintsika ao amin'ny fanahy mivavaka. Tsy hoe terem-panahy dia hanokatra ny vavantsika hivavaka. Fa ny fanahy mivavaka mihitsy no mianime antsika le tao amin'i Jesosy mba tsy handiso ny fifantohantsika amin'ny zavatra hafa fa ho amin'i Jesosy Kristy tompontsika rery ihany. Ao fany amin'ny lanitra ny tanao dia teneno Andriamanitra. Hoento ny fifantohako Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiasan'ny fananao masina indray androany maraina. Fa matombola nomenao tombonandro raiko nomenao hery. Mbola afaka mijoro ohatr'izao dia mbola misy raha ilanao androany maraina Tompo. Aoka hoaina ho an'izay mahazo azy ny teny ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ampy mandrakarivo zay, hoeto mandrakarivo zay, mehoery mandrakarivo zay mba handesy hijoro atateraka ny sitraponao indray androany amin'ny alala ny teny zay omenao anay. Fa ano zay ny tenim-pahamarinanao, ampijoroa zay ao amin'ny tenim-pahamarinanao dia mitenena aminay Tompo fa vonona ny eno sy andray izay avy aminao zay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ndao ity tanana mafy ho an'i Jesosy mahazo toerana tompoko. Androany maraina dia hitondra ao anatin'ny fotoana fohy amin'ny alalan'ny fanampiny fanamasina sy ny fitariany ny zavatra tokony sitranina ao anatin'ny kristianina. Misy zavatra tena urgent le izy satria lasa ohatrany hoe mikarakara olana tsy tokony hovahany ianao. Tsy tokony ianao ny haman'ilay izy fa Andriamanitra ny haman'ilay izy. Nefa ianao miezaka maka ny toeran'Andriamanitra ho mpamana an'ilay izy raha tsy fantatrao tsara le izy hoe inona le aretina tokony hositranina eo amin'ny kristianina amin'ny fiarahany amin'Andriamanitra. Mino fa tsy mpanompo diso fifantohantsika ka ozy izy ny vahiny hoe gérer faux problème. Fa tena hifantoka tsara amin'Andriamanitra alala ny zavatra tokony atao. Nampitondraina ny lohateny hoe manompo an'Andriamanitra tsy diso fifantohana. Tsy diso fifantohana. Tena zavatra tokony hositranina zany ao anatin'ny mpino. Tiako fantatsika aloha fa ny zavatra tiany Jesosy hositranina ao anatin'ny mpino dia tsy le fanasitranana matery mpino. Fa mila mahalalitsika hoe inona ny matery an'Andriamanitra. Mba ahafahan'Andriamanitra miasa mamaly izay matery atsika atateraka ny fifaliantsika rehefa ao anatintsika ny fifaliana. Azadino fa tsy diso zany teny zany fa Jesosy mihitsy ny teny zany. Zany teny zany ozy izy no lazaiko aminareo. Mba ho ao aminareo aloha ny fifaliako. Zany hoe raha ho amintsika ny fifaliany dia manao izay mampifaly azy tsika. Dia ozy izy tanterahako amin'izay ny fifalianareo. Fa matetika ny kristianina mivavaka hitady izay hampifaly azy amin'Andriamanitra. Fa tsy mba misaina izay hampifaly an'Andriamanitra eo am-panompoana azy. Zany nefa mahatonga an'Andriamanitra rehefa niantso antsika izy dia nantsontsika ho zanany. Tsy nantsony aloha ianao ho mpanompo fa nantsony aloha ianao ho zanany. Ny dikan'izay ho azy aloha ho anazy vao ny asany. Avereny zay natsangan'Andriamanitra hoe ho zanany. Ho azy aloha vao ny asany. Amen. Zava-pona ny fanompotsika tsy ao anaty fahatsapatena fa an'Andriamanitra tsika. Afa ny hoe averiko manana azy sika. Fa mbola mihoatra no fahatsapatsika hoe fananantsika. Manana an'Andriamanitra daholo ny olona rehetra izay nandray an'i Jesosy. Manana azy ao anaty daholo ny olona rehetra izay nandray azy. Satria izay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra ny olona manana an'i Jesosy. Fa Andriamanitra tsy maneho ny olona eo amin'ilay endrika mahazanany azy raha tsy manaiky ho tarihany. Izay tarihiny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Dia izay mahatonga an'i Jesosy ny laza. Paul niteny tamin'ny alalan'ny fanahy masina sy ny révélation
ao amin'ny bokon'ny romanina toko 7:20 ozy izy fa zao zavatra rehetra zao dia miandry ka maniry fatratra ny fampisehoana n'le zanak'Andriamanitra. Izy le zanak'Andriamanitra aseho le tariany fanan'Andriamanitra. Ary izy ireo tariany fanan'Andriamanitra ireo le fananan'Andriamanitra nana ny fahefana mba ho tariany sy hoentiny amin'izay tiany hitondrana azy anehoany amin'ny voary rehetra ny fisiny mazaka ny fisehoany fisiny zay zanan'izay. Ao tsarytsika résumé na fampianarana efa nisy teo aloha ihany zany rehetrarehetra zany. Ato anaty Baiboly riavana dia misy fotoan'Andriamanitra mangina. Ohatrany misy hoe ohatrany indraindray anao mieritreritra hoe aiza ry Andriamanitra. Fotrany tsy mahare mihitsy ahy zany, ohatrany tsy fantatra hoe ahoana zany fiainako zany Andriamanitra. Mahita tsika ato anaty Baiboly ireo dingan'ny fahanginan'Andriamanitra nefa maneho ny sitrapony eo amin'ny fiainan'ny zanany. Misy fotoan'Andriamanitra eo fa tsy miteny izy hoe eto. Na dia ohatrany mafy ary ny zavatra atrehantsika sy hitany masontsika. Dia tadidio eo ny herin'Andriamanitra sy ny fahasoavany fa mangina izy. Zay no mahatonga ny Genesis toko 1 raha jerentsika tsara. Teo ny aizina fa ny fisiany aizina tsy midika hoe tsy teo Andriamanitra. Teo Andriamanitra fa tsy niteny Andriamanitra. Fa raha vao nanomboka ny teny Andriamanitra hoe misy mazava dia nanomboka nisy mazava. Zany hoe ny fisiany olana sy aizina eo amin'ny fiainana dia tsy maridrefy ilazana fa tsy eo Andriamanitra. Eo Andriamanitra fa tsy niteny Andriamanitra. Fa ny fotoana manomboka itenenany na etsehan'ny tanany dia izay le toriana amintsika hoe manotrona Andriamanitra. Zay no mahasamihafa ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fanotronan'Andriamanitra. Ny hoe manotrona miditra tsetra izy, ny hoe manatrika eo izy, na eo aza ny aizina eo ny fanatrehany. Fa rehefa eo ny fanotronany miditra tsetra izy mamoaka mazava ao anaty aizina. Dia zao le izy tiako fantatsika fa nandray misy zay karazana vanim-potoana anginan'Andriamanitra zay, période na silence. Ohatrany hoe tsy re Andriamanitra fa tsy hoe tsy re Andriamanitra dia zay midika fa tsy eo Andriamanitra. Dia eo amin'izay tsika no mila mamaly an'ilay lohateny androany hoe inona ny zavatra andrasan'Andriamanitra anaty fanginana. Fa maninona izy mangina? Mila fantatsika izay. Dia ahoana ny fisehoan'ilay izy? Ato anatin'ny soratra masina, ao anatin'ireo vanim-potoana nanginan'Andriamanitra ireo, ny andraisantsika lesona hoe taiza ho aiza izy no nipotra. Fa naninona izy ny nangina? Dia rehefa nanomboka an'seho izy dia inona ny zavatra nitranga na tonga azy niverina indray ny teny tamin'ny olona sy nanelanelana ny fiainan'ny olona ary niditra tsetra teo amin'ny fiainan'ny olona. Ny fahanginany dia midika aloha fa manomana zavatra goavana sy tsara lavitra noho izay efa nahitanao azy teo aloha izy. Rehefa tsy mamaly anao izy fa mangina ny amin'ilay feo tianao hamaliny anao iny dia aza monomonina aloha na mitabataba na midongy. Fa zao tsisy fihetsiketsehanao hanahitra an'Andriamanitra zany. Fa ianao fotsiny mila manam-pahatoniana ao anaty fisaorana amin'ny fotoana tsy andrenesanao azy. Fa tiako fantatra hoe eny an-dalana izy manomana aneo aminao ny zavatra efa homaniny amin'ny dingany voninahitra tsara lavitra no izay andrasanao azy. Hitako ato anaty soratra masina zany. Atao amin'ny Baiboly dia misy fotoana mangin'Andriamanitra amin'ny fotoana maromaro ilay izy. Voalohany aloha amin'ny bokin'ny Genesis toko 1 sy ny toko 2 mandrapatonga amin'ny toko 5 tamin'ny namoronan'Andriamanitra ny Eva dia ohatrany hoe nisy fotoana
nanginy zany Andriamanitra. Napatoriany mihitsy Adama. Fa ny fatoriany Adama tsy midika akory tsy niasa Andriamanitra. I Adama tsy nahatsiaro tena fa tao anaty torimaso. I Adama tao anaty torimaso. Fa Eva nesoron'Andriamanitra avy eo amin'ny Adama tao anaty torimaso. Namorona n'Andriamanitra ny Eva mandra-pahataitra ny Adama, zany hoe ohatry nisy absence, tsy nahitan'ny Adama sy nandrenesany an'Andriamanitra tamin'ny fotoana ny karakaran'Andriamanitra izay tsara lavitra tokony ho an'ny Adama. Dika fa mizava ny voalohany aloha ny periody voalohany anginan'Andriamanitra rehefa manamboatra avy ao anatinao izy zay mahasoa anao sy mampety anao. Mafantatrareo ve hoe maninona ty zany zao dingana anankiray voalohany fa maninona Satana tao Edena. Tao Edena izy tsy hita mihitsiny hoe taiza izy tamin'Andriamanitra namorona ny zavatra rehetra. Tsy teo izy, tsy hita mihitsy izy teo amin'le sainina. Vita ny biby, vita ny zavatra rehetra, namboary ny Adama, nentina tao amin'ny saha. Tsy hita mihitsy hoe nisy devoly. Lasy Adama. Rehefa nandeha indray Adama dia hoy izy Andriamanitra hoe omeo anarana ny biby fiompirehetra, dia nameny anarana ny biby fiompirehetra. Lasa izy nitady izay vady saza ho azy tao amin'ny saha. Navelany ny devoly teo izy, nanonona, tsy problème ny devoly, natapotra ny meny anarana daholo ny zavatra rehetra. Fa vao nanomboka ny teny Andriamanitra hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy fanaovako vady saza ho azy, potra amin'izay izy. Fa manina izy tsy mipotra teo aloha ny fahatsarany Edena tokony efa tonga dia nialina ny Adama izy hoe tonga dia tokony fotoana tokony hipotrana hidirana amin'ny sainina amin'izay zao, satria nahoana ahoana koa i Adama no hiadana rery ato Edena ato. Fa rehefa nanomboka nanamboatra vady saza ho an'ny Adama Andriamanitra hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy fanaovako vady saza ho azy, izy mipotra amin'izay ny devoly andravana io fanorenam-pahatsarana tsy zakany eo. Zany hoe misy dingan'ny fahatsarana tsy ahoany no fanan'ny Adama ny Edena tsy ahoany. Fa rehefa manomboka mipotra ilay endriky ny fitiavan'Andriamanitra ny onan'ny fiangonana, niditra tsehatra amin'izay fa tsy zakany zao. Fitiavana ny tsy zakany fa tsy harena. Tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Fitiavana ny tsy zakany fa tsy harena. Zay no mahatonga anao fahavalony. Rehefa hitany fa manomboka mirehitra ao anatinao ny fitiavan'Andriamanitra. Nanomboka nohatra n'ilay planina amin'izay satria misy endrim-pahatsarany isehon'ny olombelona manakaiky ao anatina communion maneho ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona. Kristy lohan'ny fiangonana lahy tahaka ny Kristy. Fiangonana makatoa ny lahy tahaka ny faneken'ny fiangonana an'ny Kristy. Ny fifandraisam-pitiavana misy eo amin'ny fiangonana endrika anehoana ny fahataterahany fanehoana ny olona araka ny endrik'Andriamanitra. Zay communion misy eo amin'ny tokantrano amin'ny lahy sy ny vavy. Dia vao nanomboka ny ten'Andriamanitra hoe misy fahatsarana tian'Andriamanitra ho fitsorana amin'izay, manantona sy manakaiky ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona, anehoana ny fisian'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona ara-panoharana. Dia nanomboka nitratsehatra amin'izay ny devoly hoe horavany programa ao. Dia zany no mahatonga ny fandravahatokantrano anisan'ny lalana faran'izay kaiky indrindra tiany devoly anakorontanana amin'ny fiainana zanak'olombelona mandraka androany, satria fanorenana voalohany io maneho ny endrika ara-pifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona ho akariny. Ny imazy ny fotoam-pampakarina anie dia tokantrano satria Kristy haka ny azy, apakatra ny azy, ny fampakarany lahy ny vavy. Dia ny fifandraisan'mpivady tsy tokony hoe fifandraisanam-po eo amin'ny nofo. Fa tsy hitanao io fahatsarana io raha tsy manaiky ianao hifandray amin'Andriamanitra ara-panahy. Dia misy fotoana ianao indraindray tianao hiaina ao anaty fahatsapam-piadanana hivelan'ny fahatsaran'Andriamanitra zany ny fiainanao.
satria indraindray conditionné antsika amin'ny edena tsy complet tsy feno amin'izay titsika ho hita ty ivelany le fifandraisana sy famatorana ra-panahy tian'Andriamanitra ho tehirizina mivady mandra-piaviny satria ny masina sary tian'Andriamanitra ahitana ny fifandraisanao aminy dia ny fifandraisanao mivadinao lahy lohany vavy tahaka ny Kristy lohany fiangonana ary ny vavy dia tahaka ny fiangonana natao anaiky any Kristy. Azonareo ve izy? Noho izany tandremo fa mahatonga an'Andriamanitra mangina ao atokantranonao rehefa tsy maro toerana ny fisiny ara-piombonana eo aminareo mivady. Jereo ny masonao kaikinao mila alamina amin'ny fiainatokantrano. Mirindra tsara arak'izay namoronan'i Jesosy azy. Ao tsika faharoa ny fahanginan'Andriamanitra hitako teo amin'ny bokin'ny Genesis 15 miampita amin'ny Exodosy 7. Genesis 15 ka hatramin'ny Exodosy 7. Ao anatin'io dia voalaza ny ten'Andriamanitra fa misy 700 taona nanginan'Andriamanitra mandra-pahatonga ny zanak'Israely nivoaka ny fahababoana sy fanandevozana. Andriamanitra tsy niteny mihitsy kanefa teo Andriamanitra tao amin'io nanelan'elan'io Genesis 15 ka hatramin'ny Genesis 7. Ahoana no hatsapana an'izany? Ao amin'ny Genesis 7 Andriamanitra niteny hidina amin'izay ao izy efa reko ny fitarainan'ny oloko reny sy hitany daholo zany le zavatra nitrangana nandritra ny 700 taona fa nangina izy fa tonga amin'ny fotoana amin'izay nidiny izy dia niteny izy hoe anafaka. Nisy fotoana zany Andriamanitra ao anatin'le 700 taona nanginany io mahita ny fahorian'ny olona izy fa te hilaza zavatra amin'ny olona izy. Taorian'ny 700 taona nanginany inona ny zavatra niseho? Nanangana mpanafaka anankiray Andriamanitra tany dindon'i Jesosy Kristy atao hoe Moïse. Satria tonga ny fotoana amoahana azy ireo amin'ny fanandevozana. Dia zao tonga amin'ny Pasika nankalazaina amin'ny fanafahana nosokafana ny Exode na fanafahana ho an'i Jiosy. Dia hitanareo tany dindim-panafahana ho an'i Jiosy dia iny le nataoko tany amin'ny teny manafaka hoe ny Jiosy anie rehefa nafahana tamin'ny endrika hita maso tsy midika hoe tsy andevo nivoaka avy tany Egypte. Ny fanandevozana tsy inona tsy ara-nofo fa ny fanandevozana endrika ara-panahy. Zay no nahatonga an'i Jesosy tsy maintsy nakany Egypta. Voateraka izy dia nakany Egypta satria tsy délivre tamin'ny andron'i Mosesy ny fanandevozana an'i Jiosy. Fa le libérateur tena izy no mila makany Egypta voatanteraka amin'ny tena izy ny fanafahana ny olombelona rehetra ho afaka amin'ny fahotana. Nakany Jesosy mbola zaza. Dia zay nahatonga ny ten'Andriamanitra nilaza hoe voaka avy tany Egypta ny zanako. Mba hatanteraka an'ino izy izy nisoratra masina ny bokin'ny Matio. Fa ahoana moa Jesosy ny nakany Egypta dia hoe rehefa miverina izy vao tafavoaka avy tany Egypta ny zanak'Andriamanitra fa iza le taloha ny voahan'i Jesosy nandrahana Mosesy tsy zanak'Andriamanitra ve? Mbola tsy zanak'Andriamanitra ny Jiosy tamin'izany satria mbola tsy tanteraka amin'ny famonjena. Zany no mahatonga ny Jiosy tany rehefa mivoaka avy tany Egypta tany anefitra ry zareo monomonina nomena mana ny tady papelika. Kokombra sy tongolo ve ny tianao hiverenana ny Egypta? Zany le fotom-pisainana andevozina ao anaty fatoran'ny nofo anoanana no manokatra ny vava. Nefa zavatra goavana no nataon'Andriamanitra. Hitanareo rehefa mamaky baiboly ka jerenao ny asaribidiny ten'Andriamanitra dia misy fotom-pisainana sy toetra manandevo ny olona. Zay ny atao hoe fanandevozana. Tsy karazan'olona ny fanandevozana. Tsisy olona andevo zany. Adama nga andevo. Sa Eva andevo. Tsisy olona andevo. Fa fotom-pisainana sy toepo manandevo ny olona. Tovy amen. Rehefa tany anefitra amin'izay ry zareo dia io amin'izay fa mivoaka le fanandevozana. Na mana be zao aza ny latsak'Andriamanitra dia tsy mahay misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra.
fa mbola monomonina mitady papelika, zany hoe nampidina azy tsirondela sy filana. Go zany filana ao anatin'ny filana ny go. Dia jereo tsara, fa ny go tianao hohanina. Raha hohaninao isanandro dia makarary ianao. Satria lelanao mitady zavatra matsiro foana, nefa na ilainy ianao misy fotoana mihinan-javatra matsantsotsantso. Marina zay sa tsy marina? Amin'ny toe-pahasalamanao ka tsy voatery izay ilainao no mapety anao, fa misy zavatra tsy tianao fa mahasoa anao. Mampianatra antsika Andriamanitra tsy handeha araka ny filatsika. Fa mampianatra antsika Andriamanitra handeha eo ambany fitarihany. Dia hitanareo ilay fahamarinana. Zao ilay fahamarinana tian'Andriamanitra holazaina ao anatin'ilay izy. Atsangany an-tanan'izay mandeha. Ny tena fanafana tao anatin'ilay fanginana n'Andriamanitra dia tandindona ny zanak'Israely nivoaka hoe rehefa nanomboka nidin'Andriamanitra ka niteny dia nitranga ho azy ilay délivrance. Navoaka n'Andriamanitra tonga ny exode fanafahana. Za zao mahita mialohan'ny iverenan'i Jesosy ny amin'ny raha ho any lanitra, mila votsy tsara-panahy tsara daholo ny zanak'Andriamanitra rehetra. Ary mila renao sy tsapanao ao anatin'ny tenim-pahamarinana izay zaraina aminao. Halleluja! Ny hery sy ny fanahy hiasa ao anatinao, anova sy hanomana anao olona vonina, hoakarina, iona mipapakatra. Amen. Dia eritrereto hoe efa tonga Mosesy tsy mbola confirmé le fanafana tamin'ny fanandevozana. Satria Mosesy taorian'ny fanafana sy famoahana zanak'Israely mbola andevo ny zanak'Israely tany anefitra, andevo tamin'ny toetra, toe-panahy, zavatra goavana be ny hitany masina. Dia izay koa no tiako anairana anao, azafatra mpitady mirakila be mba hanankinana fiovam-po. Raha mahita n'Andriamanitra amin'ny ohatran'izao olona efa nandeha namaky ranomasina mena dia nahita aquarium naturel. Nasian'Andriamanitra rindrina ohatran'ny glasy ny ilany aty dia iny zany le requin be zany hitanao ohatr'izao transparent tsara. Dia ianao zany hitanareo tena hoe zavatra réel le izy. Any anaty rano ianao mamaky rano dia mahita fafinaretana mijery gauche droite hoe way misy torture. Mandeha tany maina ianao dia tsy tonga saina fa miaina amin'ny zava-mahagaga surnaturel eo tsy fahitan'olombelona. Nefa ianao any anefitra efa men'Andriamanitra mana, fa le toe-po mihitsy rehefa voagetsy dia zao fatra-pitaky izay tsy hita foana ny olombelona fa tsy mba mahay makasitraka ny mihoatra efa nataon'Andriamanitra taminy. Samy toe-po zany toe-po nandevo zany. Fanandevozana ao anatin'ny fisainana. Halleluja! Dia zao ozy Jesosy mbola mila makany Egypta indray izy délivrer ny olona amin'ny ara-panahy. Dia nakany Egypta mihitsy izy aloha. Dia zany gaga Herode avy eny tsy vitan'Andriamanitra ny tonga dia maniraka anjely mamono an'iny. Fa navelon'Andriamanitra teo mihitsy aloha Herode dia nalefa tany dia ozy rehefa avy eo hoe zanak'Andriamanitra ve dia hitsoaka ny fahefany Herode. Ka nisy teny ara-panahy voasoratra tao arak'ilay voasoratra hoe nivoaka avy tany Egypta ny zanako. Dia ina ary nifandraisany ty hoe mivoaka avy tany Egypta nefa Jesosy ary nakany Egypta. Ka ile délivrance ny namafisin'Andriamanitra ny boky Matthieu hoe tsy tanteraka mihitsy ny fanafana ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana. Tanteraka mba adisponible ao an'i Jiosy koa ny famonjena amin'ny fiandrasan'ny Mesia. Raha tsy nakany Egypta Jesosy, dia Jesosy le zanak'Andriamanitra mivoaka avy tany Egypta, fa tsy Jiosy ny zanak'Andriamanitra. Tsy zanak'Andriamanitra zareo raha mivoaka tany Egypta. Satria mbola tsy nandray an'i Jesosy ary Jesosy ary iny voalasa an'iny. Iny Jesosy voalasa tany iny. Amen. Dia mivoaka avy any izy, vao marina le teny nosoratana hoe voaka avy tany Egypta ny zanako. Ka eto ny fahanginan'Andriamanitra tsy midika hoe tsy manao zavatra Andriamanitra. Fa ao anaty fahanginan'Andriamanitra no manomana zavatra goavana tsy takatry ny saina ho an'ny zanak'Andriamanitra. Amen. Dia teo ny nanoman'Andriamanitra nahitako hoe vonona amin'izay ny fanafahana. Mba fantatro ve Edena efa vonona vao tonga i Adama. Dia ohatr'izay koa le fahateram-baovao amin'ilay taranaka faharoa avy amin'ny Adama. Dia jereo mihaino tsara ve nareo? Efa vonona ny famonjena voateraka ianao.
dia jerinareo tsara misy zavatra hitovitovizany Adama voalohany sy Adama faharoa. I Adama voalohany nataon'Andriamanitra hitandrina ny Sa Edena. Dia jereo Adama faharoa talohan'ny famonjena tao amin'ny Sa Getsemane. Dia rehefa nitsangana tamaty izy ny heveriny Maria fampikarakara zaridaina mba hamarina ny fanendrenan'ny Adama hitandrina ny Sa. Zany hoe ny Edena tokony ho tandremana tsy tamaso fa ara-panahy. Satria Adama voalohany naseho teo amin'ny nofo, Adama faharoa manangana taranaka ara-panahy be dia be. Amin'ny alalan'ny finoana sy fanaisanan'i Jesosy dia tonga zanak'Andriamanitra tsika. Ary amin'ny alalan'ny fanekentsika ho tariana dia aseho ho zanak'Andriamanitra tsika. Inona ary zany mahatonga an'Andriamanitra mangina? Taloha mahita an'Andriamanitra manomboka androany hiasa izy amarana andro toetra mbola mety mambabo anao nefa tsy araka ny sitrapony. Hiasa koa izy amarana an'izay zavatr'etra tsy namboleny eo amin'ny fiainanao. Io olana io sitraniny ianao omeny ihany. Halleluja. Ary ho karakarainy izay zavatra efa heverinao fa panina. Amen. Halleluja. Dia zao ny zavatra mitranga. Rehefa manomboka ny teny amin'izay Andriamanitra dia jereo fa misy teny foana. Tamin'ny Exodus toko voalohany ny teny Andriamanitra vao nisy mazava dia namorona Andriamanitra. Tamin'ny Exodus ny teny Andriamanitra hidina amin'izay izy hamonjy dia niseho ny famonjeny. Zany hoe isaky ny teny Andriamanitra dia mitsahatra tamin'ny fahanginana izy. Androany anefa ny teny Andriamanitra. Noho izany manana fanantenana fa rehefa mambabo tsy mangezanao rehetra afaka amin'io ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ro zavatra rehetra ilanao amin'ny fanelalan'Andriamanitra afaka niova zany androany maraina. Sakafo fonao dia mifankahita amin'Andriamanitra. Fa zao izara zavatra aminao amin'izay anankiray rehefa hoe inona ny zavatra nitranga natonga an'Andriamanitra niala tao amin'ny fahanginany dia natonga azy ny teny amin'izay. Ny fahanginana manaraka dia nanomboka teo amin'ny boky ny Mpitsara mandra-pahatonga teo amin'ny boky ny Samoela voalohany. Vakio ny ten'Andriamanitra fa hitantsika izany. Misy fahanginana nilazany Samoela voalohany toko 7 ny andiny voalohany. Hoane allô Samoela voalohany toko 7 ny andiny voalohany. Misy izy ny ten'Andriamanitra ao. Ary Samoela zaza no fa nipompivavana tamin'i Jehova teo anatrihan'ny Ely ary tamin'izany andro izany efa nahalana ny tenin'i Jehova tsy nisy fahitana ny seho loatra. Nangina Andriamanitra. Dia zao ny zavatra nitranga ny fahatongavan'ny Samoela kely. Halleluja. Tamin'izany dia nahalana amin'ny famangin'ny ten'Andriamanitra tao Silo. Nangina Andriamanitra. Tamin'io Andriamanitra no nanomboka nijery sy nanangana olona tsara fanokana tena mety aminy atao hoe Samoela. Ny fahanginan'Andriamanitra zany tao Silo dia satria ny mpisorona variana. Mangina Andriamanitra rehefa tsy tsara communion ny mpisorona. Ahoane tianareo hoe azavaiko bebe kokoa ve? Inona ny problemany Ely? Ndaso jerentsika kely. Ny problemany Ely variana loatra izy. Miregle problème ety ivelany dia reraka miregle problème ety ivelany amin'ny zavatra mitranga ao amin'ny tepoly. Fa tsy ampitsono ny fanokana tena iresahany sy anontaniany an'Andriamanitra sy iombonany amin'Andriamanitra. Tamin'izany fotoana izany ry havana dia tiako fantatra ao ty fahamarinana ity. Ny zanakely dia mihodina ary ny devoly fetsy. Zay no mahatonga antsika rehefa manomboka mamaky tenin'Andriamanitra ianao dia araka ao ny hafetsen'ny devoly.
dia tsy miditra ny anatin'ny jeu any ianao fa miezaka ianao miregle an'le problème tsy any amin'ny fifantohana amin'ny zavatra hita maso fa amin'ny fifantohana amin'Andriamanitra tsy hita maso amany olana hita maso. Ahoana fisehoan'le izy? Arao tsara dia ho fantatra ny famarinan'le zavatra razaiko. Ely tamin'izany fotoana izany Ofnisy Finiasy dia mijangajanga ao amin'ilay. Ao ry zalany misotro toaka ao amin'ny tempoly. Ny olona manao fanatitra tonga dia robainy le fanatitra. Tena zany hoe sahirany ely zany tsy isy fotoana ifantohana intsony fa lasa hoe mijery olana izy indray mahameto androany lasa gardian'ny tempoly. Fa tsy mpanompo miombona amin'Andriamanitra. Le communion nomeny lamosina fa le problème anatrehany. Misy vavolombelona no entiny Zokrady omaly. Ozy izy, ny zanany any an-dafy, nianatra ny Suisse ny zanany. Dia tsy maninona zanaiko pasteur. Dia rehefa avy eo, tao anatin'le olana izy, tena tsy mahita toratra amin'ny 12 alina ny masony io misokatra ohatr'izao satria miay izy hoe amin'ny fomba ahoana ny ahafahany zanako lavitra mba hanana toerana hipetrahany nefa mianatra ny ampitan-dranomasina. Tsy moro zany. Fa rehefa nanomboka amin'izay izy, satria ohatr'izay mihitsy le masony ely zany ohatr'izay paozin'ny pasteur Zokrady zay, le olana natrehany fa tsy napetrany tamin'Andriamanitra aloha. Zany hoe mety eo ihany le vavaka fa tsy feno le fipetranakiana anazy. Tsy votsitra tsara izy tao anatin'ny fony. Dia nisy nanaitra an'ala izy na tonga any alina mivavaka nangataka an'ity révélation ity. Azonareo anisany sorana be deaibe zay le mahatsara ny vavolombelona. Vao may mampifantoka bebe kokoa ahalalana ny eo am-pon'Andriamanitra dia ny zavatra mitranga nangin'Andriamanitra satria ohatrany tsy nihaino azy Andriamanitra. Fa vao nanomboka tapa-kevitra izy ny teny hoe tompo lado izy no vitsorako amin'izay tsisy ninazoko atao anatin'le izy fa eo ampelantananao zanako tonga dia frizy ny vitsorany tanteraka ny ampitsony iny nahazo trano zany voamboatra daholo ny taratasy. Enoy inona zany nahelan'Andriamanitra sy ny réaction an'Andriamanitra? Iza nahelan'le izy? Pastera ihany. Dia eto koa elo ohatra zany variana migereny zanany izy. Reo manondra an'ireo tsy mba tany amin'ny tompo izy no nitodika efa teo amin'ireo izy no nijery sy nitabataba. Ary izy ely mpaminany namorona le hoe ny lamban'ny hafa ka fa ny lamban'ny tena. Dia miezaka izy manatsara an'le zanany. Na tsy mety ary ny ataony eo mason'ny olona. Soren'Andriamanitra. Dia nanin'Andriamanitra? Misy mpaminany ao an-trano fa tsy miteny izy. Dia inona ny zavatra nisy? Nanan'olan'Andriamanitra. Olaninona ny olan'Andriamanitra? Communion. Inona ny olany? Inona ny olany? Tsy ny fanatitra tsy nisy tao amin'ny tempoly. Namasina fio androana. Tsy fanatitra tsy nisy tao amin'ny tempoly. Tsy ny olona tsy tonga vavaka fa ely tsy miombona aminy. Lasa mijery izy iana avy any mamony olana. Ary alohan'Andriamanitra nampisy olana teo amin'ny fiainany anana nandritra ny 20 taona momby izy. Momby ho vehivavy io. Satria efa nanomboka ela zany ny fotoana tsy nisy le communion ary efa hitan'Andriamanitra fa iodina saina mahafonofony ny zanakely. Zay tokony andimby azy. Andriamanitra tsy mba olona ka andainga na zanak'olombelona ka anenina. Fa Andriamanitra nikatsaka zay olona araka amin'ny fony maniry amaly ny etaetany mba amenony sy amaliny ny etaetany zay olony zay koa eo am-panompona azy. Inona ny zavatra nitranga? Nandritra ny 20 taona izy nangataka ho azy foana ihany. Fosisy Andriamanitra ao aminao ny masoko ny metefa. Indraindray io olana ohatry ny maharitra io mason'Andriamanitra eo amin'ny fahanginany ny antefany aminao fa manomana zavatra goavana ho anao izy ao anatin'le fahanginana hiaretanao mambavaka ao anaty communion miaraka aminy. Misy zavatra tian'Andriamanitra hosotaninareo olona. Misy zavatra tian'Andriamanitra hosotanina. Fa masika migere fort problème.
avy alao misy finiasa anao zay ataony fa mandany ianao manana communion amin'Andriamanitra. Rehefa ao anaty contrôle Andriamanitra na mifehy zavatra anankiray. Fa ngainao tsy mino, ny tanana eny tsy fa mavonjy. Ngainao tsy mino, fa ny sofina eny tsy lalodalovana fa mare. Hitany io zavatra mitanga io, ary afaka hamanginy tsirairay avy Andriamanitra. Afaka hanovan'iza Andriamanitra. Asa dimy fa vato lampy eny nandorana. Rehefa teo, Andriamanitra, nandray manamafy ny olanao, satria anao no mitondra azy. Fa ng'Andriamanitra ny teny andana vao io. Fosy izy mitody amiko fa zany amany io. Izy ny teny, aza mana. Na inona. Fa mahatonga anao mitatsetra amany olanao fa nanome lamosina an'Andriamanitra. Io mari-panehoana fa nisy zay, io anao be fanahiny io. Voatonga ana avy any dia hozy izy elo. Tsy fisotroana toketo tsy atenao mamipiripety. Dia hozy izy ihany, tsy tompoko, dia mahagaga. Fa ny olona rehefa feny fanahy masina sy nahalalany eo am-pon'Andriamanitra, izy mihitsy no teny ana ny voady tamin'Andriamanitra. Zao raha omenao taranaka ary ahy, omeko mpaminany ianao. Raha omenao taranaka dia omeko mpaminany ianao. Inona ny tian'Andriamanitra olazaina? Ny olany ny valiany ihany. Nanomboka nahita amin'izay Andriamanitra hoe nisy vehivavy momba ao anaty olana no noenoin'Andriamanitra mihoatra no ny mpaminany ao an-trano tsy mifantoka amin'Andriamanitra. Andriamanitra mamaly ny olona mifantoka aminy fa tsy voatery amaly olona mifantoka amin'ny problème. Tsy eo ny olako mahatery aho ohatrany ana nandoleko mandritry ny 20 taona tsy valiana fa momba ihany. Fa ny foko manaiky ho fantsona amaly ny olan'Andriamanitra mba tonga n'Andriamanitra hijoro amany olany izay mivavy ao anaty olako. Eny hoe ny olam-pahamombany ana lasa tsy momba tsony izy fa nisokatra ny kibony. Dia ny azy, dimy napetra an'Andriamanitra fa ray ny nalefa no an'Andriamanitra. Ny voaloham-bokany, Samuel. Dia mba azonao ve? Vao nanomboka nisy vehivavy anankiray nampiasa amin'ny fony, amaly ny etaeta an'Andriamanitra. Nitsatra tamin'ny fanginany amin'izay Andriamanitra. Dia jereo Samuela kely. Vao nanomboka mivery ny Samuela. Zaza pakatohan'Andriamanitra. Zaza tia mivavaka mihoatra no mpaminany ao an-trano. Vavaka mihoatra no mpaminany ao an-trano. Mpaminany mihevitra fa izy miresaka amin'Andriamanitra. Toy Andriamanitra, Samuel. Ahoana? Zao, rehefa tsy ho ampiasainy ely ny vavany hivavaka amin'Andriamanitra, dia nampiasain'Andriamanitra ny vavany anaitra Samuel. Dia mba azonao ve? Ilaina ny vavany ho ampiasaina satria zay le fa ifampisoronana. Hitsodrano, hiana mba hatonga Samuel hikonfirmena ny programa an'Andriamanitra. Zay le fiara-miasa an'Andriamanitra mpanompony. Io le antony mahatonga manaitra mpanompin'Andriamanitra. Tsy marijefy anehoana fahatsarany communion misy eo aminao s'Andriamanitra ny fampiasan'Andriamanitra anao. Fa rehefa nanaiky ianao ho mpanompon'Andriamanitra dia ampiasainy foana ianao na mivaralila azy. Satria zay le fanekenao anatina condition fa mety tsy ho fantany ianao fotoana iverenana satria communion indray no ahalalany ianao rehefa ao amin'ny sitrapony tsara ny toe-ponao. Nampiasainy ihany eliny na tsy mivavaka taminy azy hikonfirmeny eo amin'ny fiainany ana ny fisian'i Samuel. Sarobidy ry havana. Ndao ianao tsy migerer zavatra hafa zany mihitsy. Aza mifantoka loatra amin'ny ankonanao fa manjary tsy mifantoka anao amin'Andriamanitra zany. Manana fotoam-pitokanana manokana amin'Andriamanitra ely a.
dia amin'izay fotoana izay vitan'Andriamanitra mifehina ny ankonanao azy sy ny manodidina anao ho tafatoetra tsara amin'ny sitrapony. Misy zavatra tsy vita mifanahinao, tsy azo ny sainao ho takarina. Impossible zany raha ianao tsy rôle anao zany fa variana amin'izay le faux problème ianao raha izany ny fantohanao. Fa manjary lasa hijery mamo ao am-piangonana ianao, lasa hijery hita daholo ny mety sy ny tsy mety ato. Tsy anjaranao zany ely a, anjaran'Andriamanitra zany. Fa ny fanaovanao an'izany ely a, mampahela zavatra. Mampahela zavatra. Ndana mifantoka ao anaty communion, ataovy izay tsara ny fiomboranao amin'Andriamanitra. Angatao mba hisokatra bebe kokoa ny sofinao, afaka hiaino azy. Miandry anao izy fa tsy miandry problème hovana izy. Manjary mandalo problème na fanginana lava loatra ianao. Azavariana mandroaka mpisotro toka, azavariana manara-maso mpijangajanga. Laha ny andro am-pifosana amin'ny olona anara-piakonana, tsy mifantoka amina communion mihitsy, zany ny problème ny ely. Mampiasa fihetsepo, manamaro ny olana fotsiny, fa tsy mihevitra amin'ny fahamasinana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fifatoana aminy. Mba handrosoana bebe kokoa ndrenesana ny feony sy ny taridaliny amin'izay programa tia nitondrana ny asany. Ny ao am-poniana hitan'Andriamanitra dia zava-dehibe, fa tsy izy mivavaka mafy be teo anatren'Andriamanitra mba horeny ely akory. Zay na tonga ny ely ny eritreritro eo anisan'ny anankiray mpisotro toka taraiky farany tao indray izy. Ary tsy tonga ihany ny tady mpanompon'Andriamanitra na ho hita fa mivavaka, fa tonga izy mandoatra ny tao am-pony teo anatren'Andriamanitra manao izay matery azy. Zany no atao hoe communion amin'Andriamanitra. Tsamba sy mari, ary ny olona rehefa ampy communion sensible amina feo eny ivelany, fa ny alalana fa tsy ampifandraisana amin'Andriamanitra ianao, moka mandalo tonga dia manafotoana anao. Mora mandray zavatra negativa be mihitsy ny olona tsy tara communion. Fa jereo ane ihany rehefa tena feno Andriamanitra izy tamin'ny communion amaly ny etaetan'Andriamanitra, amaly ny etaetan'Andriamanitra. Ny communion dia atonga olona anankiray terepana, isaina, amaly ny etaetan'Andriamanitra. Ianao ve efa mba nieritreritra inona ny etaetan'Andriamanitra aminao? Ho avy ane Jesosy. Tonga ely ny teny taminy, aza mamety izy tsy mamy tsy be vava. Hitanao ny olona rehefa tsara communion tsy be vava. Rangatia, taminany fiainao, sa ve mba nataonao aza mirehadrehatra. Ampiasao mihitsy ho fo io manomboka androany mba hitan'Andriamanitra soritra hoe olony fangina sy fanetretena ny olony communion, olony fruit de l'esprit sy vokatry mifanahy ny olony communion. Niza hanompo anao tsy akasika anao zany, tonga mareninao trany any anao rehefa feno communion ary manana ny fanan'Andriamanitra ao anatinao. Tsy mareteka amin'Andriamanitra. Eritrereto nangin'Andriamanitra. Nangin'Andriamanitra tamina mpaminany. Fa vehivavy amany olany no ny fantohany, mihoatra no ny tao amin'ny tempoly. Misy olona mpaminany ny anarany, ao amin'ny tempoly isan'andro ny toerany. Fa alohan'Andriamanitra miala ao amin'ny tempoly, mamangy vehivavy amaly ny etaetany any an-tranony. Hitondra azy any amin'ny tempoly. Toy izay amaly mpaminany ao an-trano, fa tsy mamaly ny etaetan'Andriamanitra fa zavatra fa ny fatoany. Trafikena me mahery ny ahiny raha laha isany mbava homana po mieritreritra. Tsy titra le izy, efa lazaiko aminareo fa raha titra, tsisy titra ny Marie Magdalene. Tsisy titra ny Marie Magdalene. Vehivavy jangany ivavony ahafantarana azy ao tanàna. Fa rehefa teo anatrehan'i Jesosy, Marie Magdalene nanana fo mihoatra no Jodasy apôstôly teo tsara eo mason'ny olona satria mieritreritra izay hiditra anaty kitapony. Ary tady tio rehefa mamona no mampiasa amin'ny fon'ny olona fa tsy Kristy. Dia sady tsy miova fo ary tsy misaina fa tsy hiditra any ambolaniny satria nikibony Andriamanina. Vanim-potoana izao hitodiantsika amin'Andriamanitra. Isan'andro ianao mivavaka ho amin'ny firenena. Ngamba hitanareo le podcast nataontsika tamin'ny farany nampanaovan'Andriamanitra antsika. Fa hozy izy Jehovahandriamanitra amin'ny Ezekiel, dioviko aloha nareo ho ala amin'ny falotoanareo, voavokatra ny taninareo. Raha mbola tsy miaisotra ny falotoana eo amin'ny firenena, afaka ny kolikoly,
tsy mitodika na mpanapaka na ny olona sy ny tompona andraikitra rehetra hijery malety aoriana satria ho avy Satana amin'Andriamanitra mamoana. Zay mora tatra amin'ny mamoana rehetra tsy possible zany io développement sy ny fahatongavana any amin'ny tanjona io raha tsy miara-mientana ny rehetra hijoro amin'ny fahamarinana. Ny tanjona tsy hoe anankareny Madagasikara fa ny toe-ponao miova atonga an'Andriamanitra natsotra ny tanany anasitrana ny tananao. Ty tantiny tsy natao rava ho ahy raha miova ny olona. Problème na communion. Noho izany la ny andro ao mpanamarina tenana bli et bla 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 raha tsy misy andraikitra raisina ao ratina fiovam-po anao ny sitrapon'Andriamanitra manomboka amiko. Manomboka amiko. Tsika senao ny mila manapa-kevitra. Tsy mijery ny fiovan'ny hafa fa ianao aloha miova. Raha vao tsy fanahy masina manko mampiasa ny olona dia fanahy mantsina no ao amin'ny olona. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Misy olona voatavy androany. Rehefa tsara fanokana tena sy mety amin'Andriamanitra ianao dia mamaly anao Andriamanitra. Samuela voalohany 2:7. Ny anaran'i Jesosy. Koa inty atondroy maso eto anatrehan'i Jehovah sy ny voahosiny aho. Omboniza moa ny nalaiko, borikiniza ny nalaiko, na aniza ny nanaovako akeriny, na iza ny nampahoriako, na teo an-tananiza ny nandraisako kolikoly, nandraisako kolikoly, na atampina ny masoko. Fa onerako aminareo zany. Iza ny teny zany Samuela? Dia gaga ianao miteny Samuela koa miriare mitoky amin'ny fahamarinana. Tena kolikoly le miteny an'izany. Satria mbola ao anatiny izy dia mieritreritra izy hoe tsisy olona tanteraka zany. Misy olona Samuela mbola tsisy an'i Kristina vitany joro ohatrany io. Kristianina manana an' Jesosy androany aiza ho aiza ny fijoroanao ny fahamarinana. Sa kristianina ianao ohatrany tsy misy petina rehefa any am-piangonana. Fa rehefa any birao ianao tena kristianina mihitsy. Le resaka eto tsy resaka mahafinaritra na fampianarana angilatsofina tena mahafinaritra fo fa zavatra takiany Jesosy amin'izao fiainana. Sainy fanalana amin'ny famangin'Andriamanitra satria nanondrana tao amin'ny tempolo ny ankonan'ny Ely dia niverina amin'ny famangin'Andriamanitra rehefa nijoro tsara tamin'ny fanokana tena ny mpanompon'Andriamanitra atao hoe Samuel. Zany hoe saika tsy nisy Samuel raha nijoro Ely sy ny ankonany. Ary matetika ny devoly fetsy ny zavatra akiomen'Andriamanitra anao indraindray ataonao tsirambana. Nefa be dia be ny miandry an'io latsaka fotsiny dia tsipona an'io rehefa tsy tsara eny an-tananao miazona an'io. Vavaka ho anao ho tonga modely ny fanamasiana teny ianao. Ho modely ny fanokana tena ho an'Andriamanitra. Aso ny fanjakan'Andriamanitra. Maso ny fanjakan'Andriamanitra ny reto tsy voly. Tsy hoe building ngeza be cadeau zany. Amen. Fa ny maso ny fanjakan'Andriamanitra ianao miaina amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Mahitanao modely ny fahadiovana, modely ny fahamasinana, modely maneho an'i Kristy ho an'izao taranak'izao. Amen. Sainy fa Samuel nety tamin'Andriamanitra satria niaina izy tamin'ilay karazam-piainana naneho fa voatokana ho amin'ny asa tsara aso ny tompony fiainany amin'izay lilan'Andriamanitra azy. Naneho an'i Kristy sy tandidon'i Kristy Samuel. Mavita mijoro vavolombelona izy. Omboniza ny nalaiko ohatran'izao. Fa raha zao ve misy pasteur afaka nilaza hoe tena ao anatren'Andriamanitra zany hoe dolo ny fiangonana. Mety matahotra ny fiangonana dia tsy sa manangan-tanana. Hoe iza no nikotiko taminareo ohatra. Nanangatana mama lety. Alléluia. Doi te tanana mafy an'i Jesosy. Normal zany.
fa raha am'izao zany zao tena hoe ho mason'Andriamanitra satria eny amin'ny alitara tsy resahana firy-tsony zany resaka hoe mila madio ara-pitondran-tena mijoro fahamasina satria tsy ao amin'le norma tsony ny fifantohan'ny fiangonana amin'Andriamanitra. Ohatra ny apiroborobo fiangonana ohatra ny ely ihany zany dia zao mangin'Andriamanitra raha ohatra ka tena miverina amin'izany mesazy zany ny fiangonana. Tena mitsotra marina aminao iverin'Andriamanitra iteny. Fa zao ny problème tsy tena mandroso. Tokony isy impacte amin'ilay firenena ny fijoroan'ny olon'Andriamanitra. Fa mahatonga loatra zao tsika mangin'Andriamanitra. Satria koa ilay izy tsy tian'Andriamanitra hoe olona ray na roa, fa tian'Andriamanitra hoe tsika menakavy mihitsy ny miara-miova. Raha iverina anie Jesosy inona moa ny zavatra hoentina miakatra eto? Marina zany. Ary fanginana farany tao anaty Baiboly dia tao amin'ny boky Malakia ka hatramin'ny Mateo. Ao ve tsika io ny fanginana farany dia marantsika. Avancez montre io hein? Hein? Fin zao, ya. Alléluia. Ya. Atreo amin'ny Malakia ka hatramin'ny Mateo nisy fanginana koa efa-jato taona teo io elanelan'ny Malakia sy Mateo. Zany hoe tsisy teny faminaniana fa tapitra treo ny fanginana dia niposaka ny kitana taorianan'izay. Zany hoe nanomboka nisy kitana teny amin'ny lanitra, nanomboka nisehony famonjena ny olombelona rehetra. Zany hoe dingana tsara lavitra foana nisehony aorian'ny fanginana. Za mino fa nilaina koa ny fanginana nandritran'izay fotoana izay, fa matoa zao Andriamanitra vao miteny an'izany teny zany, tonga amin'izay koa ny fotoana hiposahan'ny kitany fahazavany mialohan'ny fotoana iverenany. Amen. Tamin'ny fotoana io zay mbola tsy hitany masina andrenesiny sofina naniditra tao am-ponizana izy dia zay nefa ny man'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Manomboka izao jereo ny apôstôly 12 dia izy amin'ireo ianao. Aza mametraka amin'ny fona ho Jodasy tsy mety anarina zany. Tsy tonga ny tenin'Andriamanitra. Aleonao misikitra amin'ny zavatra ilainao atakalinao n'Andriamanitra. Manompo sampy any ianao zany. Efa renao ve hoe tsy tian'Andriamanitra no jangajanga dia ianao mbola manao ihany. Manompo sampy ianao. Aleonao ohatrany hoe efa renao hoe tsy tian'Andriamanitra ny mialina, ny mankahala. Madio am-po ny ilain'Andriamanitra fa zay no hita azy. Tonga eo tenao zay madio am-po ny hitan'Andriamanitra vao mivokitra ny varavara reto osy ny devoly aza madio fo amin'ny anina fa mahita foana ianao rehefa tonga eo fanatrehany. Ohatran'izay. Izy anie tsy miteny hoe aza makeo amin'ny fanatrehany fa zao tazominy amin'ny fahaletompo fotsiny ianao dia tsy mahita an'Andriamanitra. Inona ny zavatra tianao takalinao an'Andriamanitra? Zava-pisotro ve? Misy alkaline. Alcool tiako tenena. Sa zavatra foana. Fa mba manontany ianao inona vitamine azo ao anatin'ireny. Ao itsika. Mahasoa ny tempolin'Andriamanitra ve ireny? Dia maninona no hoanina? Dia maninona foana? Dia maninona sotroina? Litsy any amin'ny resaka hoe pastera koa masika fa hitany mihitsy angambany any sotro toka dia zany teneniny amin'izany. Na hitako ianao na tsy hitako dia tsy maintsy miteny an'izany aloha. Satria tsy mampety sy asoanao zany. Amen. Manokana tena, mandana mivavaka. Fotoana zao hitadiavana an'Andriamanitra mihoatra no fitadiavan'olona na fitadiavan-javatra. Vesaran'ny interenao dia lasa tsy mitraka mitsikitsony eo amin'ny fiainana. Satria nahoana mieritreritra ianao hoe mbola ny eforinao ny atafavoakanao nefa mifanampian'Andriamanitra anao ny anokatra lalana ho anao. Zany rehetrarehetra zany mbola ao anatin'ny fanginan'Andriamanitra. Raha mbola ely mpitatam-piangonana fotsiny ianao ampangina sy jery tsy vita ny ely mihitsy mitory aza misy misotro toka eto nga ianao manana le fanatitra vita zay variana misasatra be amin'ny asa fa tsisy fanokana tena ntsony feon'Andriamanitra efa tsy ao dia mamorona faminaniana tsakazay manorana amin'izay. Fa zao zay mbola tsy hitany masona reny sofina naniditra tao am-ponizana izy no manin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Mety miaina ny fanginana ianao zao fa maminany aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaora azy fotsiny. Fa tsy maintsy ho avy ny fanehoany fahatsarany amin'ny fahalebiazany. Rehefa manaiky ianao manomboka androany mpanompo amaly ny etaetany. Ireo rehetra mahasoa anao kanefa mbola tsy nitenenany dia ambarako
fa iseho amin'ny voninany Andriamanitra. Eo amin'ny ara-pananao, eo amin'ny fanomponao, eo amin'ny projeanao, eo amin'ny fiainam-piankonanao, eo amin'izay fahasalamana tokony ho anao, sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita, amen. Mahita n'Andriamanitra anomana zavatra tsara lavitra ho anao. Aza kivina matahotra eo anatrehany fanginany androany, fefeom-pisainana ny momba anao izy. Valio fotsiny etaetany, mifatoa aminy. Tadio fa tao amin'ny afo ny fanatrehany. Amin'ny Daniela 7, fa tsy nahafantatra an'izany Sadraka sy Mesaka sy Abednego. Ao amin'ny lavaky ny liona ny fanatrehany, fa tsy nahafantatra an'izany Daniela rehefa niatrika liona. Tsy tany maso fa miasa Andriamanitra. Mety mangina koa izy fa miasa izy. Zavatra roa ny zavatra mety hitrango anaty fanginana. Na izy miteny na izy mihetsika. Fa zao ataovy azo antoka fotsiny hoe maro toerana ny firaisanao sy fiombonanao aminy. Ataovy amen. Ka ny fanatrehan'Andriamanitra dia miseho amin'ny dimension anankitelo. Voalohany amin'ny fanginana, eo izy fa mangina, tsy miteny izy fa eo izy. Faharoa, dinga ny hetsika Andriamanitra, maneho fanotronana, miteny Andriamanitra na mitsotra ny tanany manova zavatra. Na eo ny fanatrehany miaro anao amin'ny hery hafa rehetra mitady andringana anao, satria miasa sy mihetsika ao ambadiky ny fijoroanao izy. Amen. Zany hoe misy fotoan'Andriamanitra mampiasa ny finoanao ao amin'ny teny izay fantatrao, onction, fa misy fotoan'Andriamanitra miara-miasa amin'ny fijoroanao, manotrona anao amin'ny alalan'ny fanaovanao, dia ny fijoroanao no ampiasainy. Zany hoe le izy ao anatinao, miseho amin'ny alalanao no miasa, manotrona anao izy ny dikan'izay. Izay ny faneho-pamantarana sy fahagagana, ary zava-mahatalanjo hitan'izao tontolo izao, nefa normal ho an'izay olona mialoka eo ambany fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitariany tanteraka. Mino fa hiasa mihetsika sy kasika eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fanatrehany izay miasa. Marka 5:20 dia marana amin'izay tsika. Alleluia. Marka 16:20. Inona ny teny eo? Fa izy ireo kosa dia lasaka nitory-teny ohatran'ny Rodolfo ny tontolo eny, ary ny tompo niara-niasa taminy sy Rodolfo sy ny ekipany rehetra, ka nanamarina ny teny izay nolazainy tamin'ny famantarana izay nomba azy. Amen. Ampidirintsika eo tsika menakavy. Amen. Zay ny fanatrehany faharoa. Ny fanatrehany fahatelo dia ny fanotronana hitan'ny fahavalo. Indray tsy ianao no ampahitany azy miasa, fa ny fahavalo no mampahiratiny masony halala fa eo amin'ny fiainanao izy. Tsy voatery ho fantatrao le izy, fa miasa amin'ny fiainanao le izy. Alleluia. Na dia tsy tany masoko azy miasa anao, na dia mataovy moa le mahay e. Tsy mitsatra fa miasa na dia tsy tany masoko azy anao, na dia tsy mitsatra fa miasa foany anao, tsy mitsatra fa miasa foany anao. Faofahany amin'ny lanitra ny tananao. Ndao hisaotra ny mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo. Makasitraka Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny teninao, ny amin'ny fanasitrananao anay amin'ny alalan'ny teny fiainana izay mbaranao aminay isan'andro. Aina ho anay zany, satria mahazo an'izany zay dia velombelona indray ao anatinay hiatrika ny herinandronay amin'ity herinandro mahafinaritra izay omena ao anay ity. Tena mamelombelona ny fosiny fanahy ny fanambarana, ary mampijoro sy mampitraka anay ao amin'ny programa tsara lavitra hiaina anay ny sitraponao. Jesosy ny tianao aminay dia ny ombona aminao. Mihoatra lavitra Jesosy noho ny faniriana iampinoana amahanao ny olanay. Satria rehefa miombona aminao zay dia miteny aminay foana ianao, mampahazo aina anao no ilainay Andriamanitra, fa tsy izay mahazo aina amin'izay fanampianao kanefa lavitra anao sanatriany vava. Andriamanitra, aza vely zahay igérer faux problème, ka hitodika hijery sy banjina ny zavatra hitany masonay dia hovariana amin'izany. Fa omena lamosiny zany ianao dia hiatrika ny azo fijaliana zay. Ianao mpamboatra mahay, ianao mpamahaolana amin'ny fomba tsy takatry ny saina, ianao mpitarika ny tsiraiavy eo amin'ny lalanao sy ny programanao, ianao ilay miditra tsetra, tsy misy maharombaka amin'ny tananao, ary rehefa miasa ianao tsy misy masakana mandrakizay. Tompo, mivavaka androany maraina, aoka ny tsirairay avy androany anapatsapana an'izany. Rehefa nokatra ny fony izy amin'ity maraina ity, hibanjina anao, hiaino anao, anao sitraponao, dia azoko
azoko antoka Andriamanitra fa ianao ilay mpamaha olana amin'ny fomba tsy takatry ny saina, ianao ilay mpanasitrana sy mikasika amin'ny fiainantsika avy amin'ny fomba tsy takatry ny saina, ary azoko antoka fa manaraka ny zavatra rehetra Andriamanitra dia androany maraina porofoy izany teny izany fa fahamarinana avy aminao, ary azoko antoka fa izany teny izany le aina sy fiainana maneho anao Andriamanitra, noho izany apetrao amin'ny fonao ny tananao dia tenenao Andriamanitra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy tiany foko tsy fantoka amin'ny zavatra hafa akoatranao. Mino aho fa ianao miasa eo amin'ny fiainako na tsy hitany masoko azy. Indraindray aho ohatrany tsy maheno anao fa tsy midika hoe tsy eo ianao. Fa androany Andriamanitra tsisy vesatra tompoko satria tsy zany amany olana, tsy zany anasitrana, tsy akan-toeranao fa ho tsorako ny ato anatiko, hifantoka aminao fotsiny fa amiko Andriamanitra ianao ny zavatra rehetra. Makasitraka ny amin'ny fanasitranana, makasitraka ny amin'ny fanafahana, makasitraka ny amin'ny vahaolana, makasitraka ny amin'ny famonjena. Vita. Afo any amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Makasitraka Jesosy misaotra anao androany maraina. Misaotra ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny fampitsoroanao anay, misaotra ny amin'ny teny mpahamarinanao, misaotra ny amin'ny fahasoavanao. Saotra Jesosy io ny amin'ny fanairanao anay mba hahafahanay tena miorina sy mijoro tsara amin'ny sitraponao. Sokafo ny vavanao. Raha renao fa miasa amin'ny fanamasina, anokatra ny vavanao rehefa misy zavatra tsy takatry ny sainao dia amin'ny fanahy Andriamanitra no hitondra an'izany eo anatrehany raha amin'ny anaran'i Jesosy. Sokafo ny vavanao. Dia zao raha ohatra ka hitanao aza blokena ilay izy fa afaka ho fenao anatinao ny fanahy masin'Andriamanitra, atonga anao hiteny amin'ny teny tsy fantatra, satria ny teny tsy fantatra dia manampy anao hiala amin'ny fahalemena rehetra, amin'izay zavatra tsy hainao efaina no anelanelana amin'ny fanahy masina anao anatrehany. O raha shakatalarabazoндego shakababrebo satire di bale kene mbrazitike labarabaro shakatareko fanamasino efa nitanianao tamin'ny alalan'ny teny mifoko halala ireo zavatra tsy araka ny sitraponao rehetra. Fa misy zavatra indraindray mitady tsy ho vitana izany fa midepassenay noho ny fahazarana sy ny zavatra maro izay mbola mety tsy vita ny saina hoe treretina sy ny fonay menainao ny fitariana sy ny fanafana fanamasina. Raha iso ny toeran'ny olona ao anatin'ny vavaka, raha iso ny toeran'ny olona ao anatin'ny vavaka araka ny teny hoe izay feno ny fanahiko dia feno ny heriko. Raha iso amin'ny anaran'i Jesosy ny fanamasina anafaka saina isotanao ara-panampiana fahanao miaina ny sitrapon'Andriamanitra. Raha iso amin'ny afo, raha iso amin'ny afo avy any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Raha iso ny batisa amin'ny fanamasina, raha iso ny batisa amin'ny fanamasina tahaka ny aina amin'ny Paoly an'izany, tahaka ny aina amin'ny Petera an'izany, tahaka ny aina rais. Abasako tarabari jusela bia rica baraso de galvarosa que da brasa de gata bia brablo con secondaria senagaba yana babario kosha kabasindo de que jeta na base praio con sendar sia igreja amnanaran Jesus amnanaran Jesus sotraraiko fifanafenao ny endry sy ny manatsaina zany zavatra zany fanasehanao anjaza madinika kosa amin'ny fofeny fahatsorana ny andraisanay ara-panahiny fahatsaranao ary mino zay fa manana izay manana anao raisy ny voninahitra Jesosy malalako ny amin'ny famonjena tamin'ny aretanao teo amin'ny azo fijaliana ho an'ny olona tsirairay avy mampianaranay tsy jery olona fa ny olona rehetra tsy afaka anao mihoatra no izay fanomezana avy aminao fa ny tena fahafenona afaka isitrana eny mitobaka sy mihoatra dia ny fanananay fiambonana aminao. Maniry anao manomboka androany anana firaisana amin'i Jesosy lalina tena afaka anana fitokanana manokana miaraka aminy mianara manindry trano dia mba miresaka aminy loary eo anatrehany omponao fa izy miandry anao mba tena ho isan'ny olona eo naminy mariny anao. Hitanareo ny Jehovah ka iaro anareo mamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminareo nandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka menareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mahazo toerana toko vetivety no fanatritsika ho an'Andriamanitra. Alleluia.
mamy ny teny ohatrany satry itoy foana fa ny fitizan'le izy aiza ny fitizan'le izy eo amin'ny fiainantsika rehetra fitizan'le izy amen raha zasy ny ankonako dia maninona ozy izy jesosy fa tsy atsangany an-tana izay nompo an' Jehovah tena mifony manontolo amen hotahin'Andriamanitra tsika ny fotoanantsika amin'ny zoma rapitso moa larobia dia sekoly tokantrano sy fanambiana-piainana miaraka amin'i Jesosy dia mamavivianina raha voniarivelo no manao an'izany ampiasain'Andriamanitra eto rapitso tena mitsotra aminareo fa rehefa mandre ny vavolombelona sy ny témoignage amin'ny tokantrano vangin'Andriamanitra fandraisan'Andriamanitra ny teniny ohatr' izany tena be dia be ny mitsoro vavolombelona tena zay papa tena ohatr'izao taloha fa zao zay tena ohatrany nalalitra azareo an-tranonay fa tena taloha zay fa ozy izy ny olona tabataba foana zay mivady isan'andro ozy izy ny olona fa rehefa manaraka an'ilay sekoly tokantrano tena hitsitsin'Andriamanitra mihitsy ny ao anatin'ilay dia misaotra an'Andriamanitra mametraka ny teny ao am-bava mpanompo na pasteur Jao zany na mamy zany na zay mpanompo miakatreto zany angamba tsy hitanareo zao tamin'ny pasteur Sandratra teo maka mihitsy dia zaho fa miteny andro zareo dia ozy izy pasteur Jao papa ohatr'izao dia ozy aza nareo atandremo a tena tsisy resaka hoe fa mangin'Andriamanitra olona manokana eto fa mangin'Andriamanitra ny rehetra mihitsy fa isaky ny alatsinainy be dia be koa ny olona mijoro vavolombelona indraindray fanafan'Andriamanitra toy vakana mampiasa izy andreo pasteur atsika rehetrarehetra zay mandray anjareta dia mitoy ny talata dia mitoy ny larobia dia asiany soniny zoma dia faranany sabotsy fa tena mandray noty tena mitsotra aminareo fa mandray noty ny zavatra petrak'Andriamanitra eny ampelatana andreo pasteur ireo satria fantatro hoe Andriamanitra no mampiasa an'ireo ary le tsisy hoe sokajon'olona ampiasain'Andriamanitra manokana fa ampiasainy daholo ny rehetra dia mianara mihaino tenin'Andriamanitra tsy misafidy hoe rehefa pasteur Rodolphe dia enoko bebe kokoa na i pasteur Jao na i mama Viviane na pasteur Rato na pasteur Sandratra na pasteur Njiva na pasteur Ihaja na i pasteur Vololona na pasteur Nirina na pasteur Nana na pasteur Bermanina na pasteur i Manda na pasteur Miora na pasteur Chrétien Daniel aloha fa tsy hotonoka eto daholo fa tapitra eto daholo fa pasteur rehetrarehetra fa zay atsanga an'Andriamanitra rehetrarehetra na pasteur Hery na pasteur Very na pasteur Fortina misy tena apetrak'Andriamanitra eny ambavandreo mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy ireo na eto na ny mahajanga na iza na izy tenin'Andriamanitra raisina dia za tena mandray tena mitsotra aminareo za pasteur Rodolphe rehefa misy mitory eto dia mandray noty ho Andriamanitra dia indraindray misy teny mahitsy zany tsy eny ambavako le izy eny ambavandro zareo fa lasa mitomany Andriamanitra mbola tsy tanterako izany zavatra napetraka teny ambava mpanomponao zany satria vitanao no mandray an'le teny rehefa Andriamanitra ny mahaliana ny fonao eo am-piainona azy ka mba miangavy mihaino an'Andriamanitra amin'ny teny izay ampiasainy ny mpanompony tsirairay avy na rehefa mandeha ny radio mandraisam-penina amen misy fotoana tsy azonao ay fa nisy an'izay teo fanatrena fa za koa variana tamin'ilay tsikitsiky iny fa any ianao ohatra mipitsehan'Andriamanitra indray mandeha reny ampandriana amen fa zao fotoana zao tsy fotoana favaribarianina intsony fa fotoana eo ambonantsika amin'i Jesosy ao a zareo masony akaikinao dia teneno zao no teneniko anao hoe ho avy tampoka Jesosy isaky ny sekoly hoe dia manaitra anao foana miomany ianao io fo io vava saina avy aloha mba hoentin'ny fanamasina amin'izay tsy vava mandaingy tsy vava miteniteny foana tsy manompa olona tsy miteny ratsy olona tsy manozona nizaniza natao hitsodrano irarisoa hivavaka amin'Andriamanitra jereo maso ny hafaly an'Andriamanitra aminao rehefa ho avy izy hoe tsy hoe firy miliardera natsangana tamin'ny alalanao fa firy ny ovafo ny ombona tamin'Andriamanitra fa rehefa ho avy izy hoe dia mahita anao eny amin'ny ramanlanitra hoe miara-mitsena azy sika na rehefa aveo aza halleluja daory tsika hitsangany
zareo fahasoavana fa efa vita teo ny tsodrano fa soavan'andriamanitra maty zao fahasoavan'andriamanitra maty zao anareo